ny fiangonana tany Filipy sy tany Kolosia. Izany no anasako anao amin'izao maraina izao. Re mpiara-midinika namana, miarahaba antsika rehetra nahatratra ity taona vaovao ity. Voalohany volana Janoary, miarahaba anao ampitiavana, mpifaliana, ny firariana dia zao engany ho taona vaovao izay anaovana fanandramana, hidirantsika lalinalina kokoa amin'ny fifandraisantsika amin'i Jesosy, ka tonga antsika ho vonona ho amin'ilay fiaviana be voninahitra tsy ho ela intsony. Ombanao mandrakariva ny Andriamanitra ary ny fiadanana ny ho aminao sy ny ankohonanao. Hivavaka risika ankehitriny. Andriamanitra zao misaotra anao izahay noho izao taona vaovao menao anay izao. Misaotra ihany koa noho ity fotoana ity ahafahana mandinika indray ny teninao. Ingene ny fanena masina mba ho aminay mandrakariva, ianao ihany koa amela ny tsy fahatanteranay. Anaran'i Jesosy, amen. Filipianina toko fahavatra ka ny andininy fahavatra, mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy izao indray mifalia. Taona vaovao, ho feno fifaliana ao antsika ity taona vaovao ity. Ao amin'ny Filipianina toko voalohany ary, andeha jerentsika ahoana ny fomba maharitan'ny apôstôly Paoly ireo rahalahy sy nabavy izay teo amin'ny fiangonana tany Filipy sy tany Kolosia. Ao amin'ny Filipianina dia hoy izy amin'ny andininy voalohany sy ny manaraka hoe: Paoly sy Timoty, mpanompon'i Kristy Jesosy, mamango ny olona masina rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny mpitandrina sy ny diakona izay ihany Filipy, ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitro amin'ny fahatserovako anareo. Ao amin'ny Kolosianina toko voalohany ka ny andininy voalohany sy faharoa manao hoe: Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary Timoty rahalahy, mamango ny olona masina any Kolosia dia ny rahalahy mahatoky ao amin'ny Kristy ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Inona ny fomba iantson'ny Paoly ireo mamorany fiangonana tamin'izany fotoana izany? Dia hoy izy hoe olona masina. Olona masina no iantson'ny Paoly ny kristianina tamin'izany toerana, tamin'izany fotoana izany. Rehefa miarahaba izy reto hoe miarahaba ny olona masina rehetra. Izany hoe tamin'ny alalan'ny batisa no nohamasinina ho olona manokana ho an'Andriamanitra ireo olona ireo. Tahaka ny vahoakan'i Israely izay tamin'ny alalan'ny famorana no nanokanana ny olona ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy sy fahafolo dia milaza izy hoe firenena masina, izany ho ilazany Paoly reto vahoaka an'Andriamanitra reto. Mahaliana koa nefa ny fahitany Paoly amin'ny Filipianina sy ny Kolosianina. Raha amin'ny Filipianina izy dia milaza hoe miarahaba ihany koa izy andreo mpitandrina sy ny diakona. Ary ao amin'ny bokin'ny Kolosianina koa izy dia milaza manao hoe miarahaba ny rahalahy mahatoky ao amin'ny Kristy. Ry mpiara-midinika namana, rehefa miresika hoe rahalahy mahatoky izany ny testamenta vaovao, dia olona manana fanompona manokana amin'ny fiangonana izany olona izany. Ny mpitandrina izany, ny diakona izany, dia olona mahatoky, tokony ho rahalahy mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra izany, eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, iza moa izany olona izany? Izaho sy anao anie izany. Ary hitantsika tsara fa misy fandroana andraikitra manokana ao anatin'izany episitily nosoratan'i Paoly izany, izay midika eo manao hoe nisy fandaminana zany tao anatin'ny fiangonana tao amin'ny Filipy sy ny fiangonana tao Kolosia. Zay ilay voalazany teo hoe ho amina miarahaba anareo mpitandrina sy ny diakona, efa misy fitsinjarana andraikitra tao anatin'izany fiangonana izany. Vavolombelon'ny fisian'ny fandaminana ny fisian'ireo mpandrarà tao amin'ny fiangonana ireo. Ny fiangonan'Andriamanitra izany dia fiangonana misy fandaminana. Nanomboka tany amin'ny fiangonana tany Filipy, tany Kolosia, izany fandaminana izay azo lazaina hoe
fandamina toy nivon'ny fiangonana misy antsika zany. La raha-pamena ho an'ny Paoly ihany koa tamin'ny fiangonana tany Philippie sy Kolosia, ny fanofanana mpiara-miasa tao anatin'izany ry Timoty, tao anatin'izany ry Epafra, ary hitantsika tsara fa toerana anankiray mahafinaritra izy io nanaovana asa fitoriana. Nampitombo Paoly ny fahafahana izy ireo manatanteraka ny asa fitoriana. Ny fandaminana avy amin'Andriamanitra no nentin'ny Paoly nanao fandaminana izany fiangonana tany Philippie sy Kolosia izany. Ry mpiara-madinika namana, amin'ity maraina ity dia tiako ihany koa mba hitarika antsika fa izao sy ianao ihany koa dia mambra ny fiangonana, dia antsoin'ny Paoly manao hoe olona masina, olona manokana ianao. Koa satria mambra ny fiangonana isika dia tarihana ihany koa isika tsirairay avy anaraka ny fandaminana rehetra izay apetraky ny ten'Andriamanitra ao anatin'izany fiangonana izany. Tompony hitantana anao ka ny taona vaovao izay diavintsika dia ho taona vaovao izay hitehirizantsika fa isika izao dia olona manokana, olona masina ary olona izay miaina mandrakariva ao anatin'ny fandaminana izay apetraka Andriamanitra. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay no taridalana izay nomenao anay, ka nampafantaranao anay amin'izao taona vaovao izao fa olona manokana izahay ary olona izay miaina ao anatina fandaminana. Engeny ny fiainanay manomboka eto dia fiainana manokana ary fiainana feno filaminana. Dia mitantana ny tsirairay avy mitahiry eto mpiara-midinika reto, mivavaka tononona isana tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristo. Amen.